Tsy ny eto an-drenivohitra ihany no isehon'ireo karazana ady tany samihafa ny ao Toamasina ohatra dia hitrangana izany ihany koa satria dia teratany karana iray no mifanolana amina teratany sinoa mahakasika ity ady tany ity hatrany. Ny ankamaroan'ny olana fakana-tany dia vahiny avokoa no ambadika izany raha ny fitantaran'ireo olona izay anjadina izany fakana-tany izany. Matetika ihany koa dia teratany karana avokoa no manao fakanan-tany malagasy ankeriny toy ity nitranga tany Toamasina ity. Teratany karana izay tompona orinasa lehibe iray momba ny fanorenana trano ao Toamasina no niady teny amin'ny fitsarana no ny resaka fananan-tany izay nampifamaly azy tamina teratany sinoa iray. Tafiditra tao anatin'ny tany izay nalainy ihany koa nefa ny atsasaky ny biraony boribory-tany Nambodimanga ao Toamasina. Voakasika tao anatin'ny raharaha ihany koa ny filohan'ny delegasiona manokany commune sy ny talen'ny fandaminana ny tanàna izay nanao siny ny taratasy mandrava ny trano sy ny birao-panjakana. Izao zany ny antony vorovorentsika kety dia gaga zany nareo fa misy exécution zany a seka ataon'ny maître Ramamonso Rémy izay avy any Antananarivo zany izy zao maraina zao. Nampahafantarina ny client-nay zany ny zavatra io tamin'ny maly a dia hoe androany zany izy ny tokony hanao an'ilay izy. Ka mialohan'izay zavatra rehetra izay angambany tsaratsara raha azavainy aminareo ny tantaran'ity toerana ty angambany. Dia mba ahafahan'ny vahoaka ny Tamatave mahafantatra ny tena misy io olona rehetra zany mipetraka tamin'ny toerana io zany tamin'ny 1918 zany hoe zany dadaben zareo zany mipetraka tao voalohany indrindra. Dia avy eo nanofa ny tany zany zareo. Dia fa ny trano kosa zany dia ny dadaben zareo. Dia avy eo zany raha ohatra rehefa maty zany ny rangahy iny a dia le taranaka taty aoriana zany mbola nanofa n'io tany io tamin'le taranaka n'le rangahy Mansoro Yusufa izay tompon'le toerana. Dia tamin'ny voavetivety zay a milaza fa nividy toerana tamin'le taranaka n'le Mansoro Yusufa dia izy indray zany nivarotra amin'ny société Sikma. Indray zany avy eo a nandefa tamin'ny client-nay zany tamin'ny 14 avril voavetivety teo ihany koa sommation de déguerpir fa milaza fa azo ny tany. Efa nisy ireo karazana didim-pitsarana izay nivoaka manoloan'ity toetra raha ity ary nilaza ny mpisolo vavan'ny teratany sinoa fa betsaka ny osika momba ity raharaha ity hatrany. Mba hialana amin'ny mety hokorontana eny amin'ny commune Nambodimanga moa dia nanaraka akaiky ny momba ity raharaha ity ny lehiben'ny faritra Atsinanana ilay Mahavimbina. Mbola arahina maso akaiky ihany koa araka izany ny mety ho toy ity raharaha ity izay mampifanditra teratany vahiny roa samihafa ka nahatafiditra ny malagasy.